ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala Razanajatovo, hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao-masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay Andriamanitra velona afaka miaro antsika ry havana, amin'ny anarany no iarabako anao ary androsoako ao anatin'ny tokantranonao raha sitraka ao indrindra amin'izao aliny alatsinainy izao. Tsy diso ianao akory fa ato anatin'ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina, koa manasanao anaraka izany hatramin'ny farany fa tsy kisendrasendra akory ny nanodinanao ny radio anao, ny onjam-peonao ho tonga eto amin'ny radio vaovao-masoa. Mialohan'izay iarahantsika miombona amin'ny taridalana izay tian'ny tompo hitarihana antsika indray amin'ity andro alina ity, dia andelo isika iara-iombona amin'ny vavaka isika tompoko. Dia ranao izay Andriamanitra mankalaza ary koa manome voninahitra anao fa Andriamanitra mahery ianao, ary izay rehetra mialoka eo ambanin'ny elatrao, manaiky ny toetra eo amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao, dia voaronao ka na inona olana izay mety mitranga, na inona loza izay miseho, dia aharovanao kosa izahay satria Andriamanitra mpiaro anay ianao. Ary efa voalazanao angefa na arivo aza lavo eo anilanay, na ray alina eo ankavananay, dia tsy hiatra aminay ange ny loza. Izany ny teninao raha toy izay ka manaiky tsara hitoetra ao ambanin'ny aliko ny elatrao. Misaotra fa tena tanterahanao aminay ny teninao izay manambara mandrakariva ny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako ianao dia aoka ho adidiko ihany. Koa ho an'ny mpino kristianina rehetra izay mandre izao fandarana izao, Andriamanitra ataovy tsampanay tsirairay avy fa tsy kisendrasendra akory ny nandrenesanay an'izao, fa tena misy tianao isitomana anay amin'ny mahazaky ny fitiavanao eo aminao, satria mandalo tokoa ny fahoriana. Misy ny etraketraka izao tontolo izao, ary ety amin'izao tontolo izao no ahitana izany fahoriana izany, nefa matoky izahay fa rehefa mitoetra eo aminao Andriamanitra, eo ambanin'ny aliko ny elatrao, ianao no ataonay batery fiarovanao anay, dia tsisy ahakasika anay ary tsisy aharombaka anay izany, mba hahazahoanay ny fandresena, mba tsy hahatonga ny fiainanay tsirairay avy ho resy. Ka dia misaotra anao ny amin'ny famindraponao, dia raha koa izany famindraponao izany izahay ary oka ny fanahinao masina hitoetra betsaka ty anatinay, ampatsiasy ampahafantatra anay mandrakariva fa tsy mahefa na inona izay raha misaraka aminao, raha miongotra eo aminao, raha misitaka aminao, dia mitenena ary ianao Tompo amin'izay hitondranao anay amin'ity taridalana anio ity, fa vonika iainao anao izahay mpanomponao. Misaotra betsaka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary havana, mankasitraka anao indrindra manjohy hatrany ny onjam-peon'ny radio vaovao-masoa, ary averiko aminao ny hoe tsy kisendrasendra no andrenesanao an'izao fandarana izao, fa Andriamanitra te hisintona antsika tsirairay avy ny aloka eo ambanin'ny ilany. Ny lohatenin'ny taridalantsika anio dia voalaza hoe aiza ny misy anao, aiza no hitoeranao. Averiko indray mandeha ny lohatenin'ny taridalantsika izay miendrika fanontaniana hoe aiza ny misy anao, aiza no hitoeranao. Mandrakariva ry havana ny mpanao salamo dia milaza ny hoe ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara, ary ianao Jehovah Tompo no nataoko ho ariko, araka izay voarakitra ny Salamo 3:7-20. Ny antony ilazany an'izany dia satria fandresena hatrany ny fiainana rehefa eo amin'Andriamanitra, satria rehefa Andriamanitra no atao aro dia tsy misy mahatohitra an'izany mihitsy. Izy no fierovana avo antsika, ary voalaza aza
any amin'ny salamo enina amby efapolo andininy voalohany tapany voalohany hoe Andriamanitra no aro sy ero antsika ka zay rehetra mialoka eo aminy izay rehetra manao azy ho aro dia mamonjy izy. Izay moa ny anaran'ny raha teo araka izay voasoratra ny amin'ny Isaia 7 ny andininy 5. Voalaza ihany koa any amin'ny salamo 1:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Sokafa any amin'ny baibolinao mino fa ainao tsy anjery tsara mihitsy zany. Salamo 1:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 izay nataon'ny mpanao salamo ihany koa zany filazana ny amin'ny zavatsoa izay itoerana eo ambanin'ny aloko ny elatr'Andriamanitra dia izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny mitoetra amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia monina ao ambanin'ny aloko ny tsotoa. Izaho ilaza amin'i Jehovah hoe fialovako sy batery fiarovanao ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Ny volon'elany no anaronany anao ary ao ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely tsy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororonao ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina no ny andro na ny arety mandringana mandeha amin'ny maiziny na ny fandringanana mandripaka mitatao vovonana na dia isy arivo aza lava eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao zany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy. Zany ry havana no voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka izay voarakitra ao amin'ny salamo 1:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 izay manome toky fa misy fiarovana lehibe eo amin'Andriamanitra. Aiza ny misy anao amin'izao fotoana izao? Aiza no itoeranao amin'izao fotoana izao? Io sainao io fonao io, makaizy io, aiza ho aizy io, fa raha toa ka tsy feno an'Andriamanitra ny fo saina fanahy ny hery ray manontolo dia ambarako anao anie fa ho rembiny devoly angehinao Fa voalaza teo fa ny devoly zany dia zana-tsipika mamely amin'ny andro ary koa amin'ny alina araka izay voalaza ny salamo izay nivakitsika teo. Fa rehefa mialika ao ambanin'ny alika ny tsotoa isika monina ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia tsisy akasika izany rehetra izany. Izany akory tsy midika hoe rehefa eo amin'Andriamanitra tsika dia tsy misy tsony zany ny asan-devoly fa ny asan'ny devoly ry havana dia misy mandrakariva, misy isan'andro isan'ora isa-minitra isa-tsegondra satria io devoly io dia miasa 4 ora koa amin'ny 4 ora ary ny zavatra tena tedaviny dia izay aparesy anao. Izay aparesy anao satria tia nomeloina zany hoe Jesosy Kristy mpandresy zany. Ary izay miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia mpandresy ary mitadirika mandrakariva ny devoly ahatonga anao ho resy eo amin'ny fiainany mba misy hampangana ny Jesosy Kristy hoe aiza izay Jesosy nareo mpandresy eo, jereo tianao to resy. Fa inona moa ny zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga betsaka ry havana amin'izao fotoana izao eo amin'ny mpino kristianina dia miongotra amin'Andriamanitra, miala eo amin'Andriamanitra. Hanika ny olana anie tsy maintsy misy, ny ady sarotra anie tsy maintsy misy, fa raha toa isika mipetraka eo amin'ny tanan'Andriamanitra marina tokoa dia voarin'Andriamanitra amin'ireny rehetra ireny. Afenin'Andriamanitra ao ambanin'ny elany sika ry havana mba efa nahita reny akoho ve ianao izay mitarika ny zanany ary raha vo tamin'ny papango tsy misaodisody raha tsy andeha hipoaka ny zanak'akoho, fa raha vo hitan'ny reny akoho ny papango tonga dia aoriny aingany ny zanany dia ataony ao ambany elany. Fanina teo ny papango, fanina nakaiza ny zanak'akoho teo, tsy mahita ary tsy misy. Fa raha toa misy zanak'akoho
tsy mety ho alainy reniny a ho ao ambany elany na koa mirenireny any lavitra any ka tsy hitany reniny na dia atao hoe eo amin'ny 5 metatra mialany reny akoho fotsiny azany de tanange mipapango mipoaka any reny ary ataony mipapango sakafo tsara mihitsy a ny zanaka akoho. Fatak' izany ny fiainantsika mpino kristianina riavana eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa tsy mety hialoka eo amin'Andriamanitra tsika, ao ambany elany tsika, eo amin'ny aloky ny elatr'Andriamanitra isika, de mirenireny eny ary miariary eny, de tsy atohitra ny devoly mihitsy ianao. Zay aloha de ambarako anao voalohany indrindra, tsy atohitra azy ianao, fa io devoly io ange araka ny voalazan'i Jesosy Kristy de hitan'i Jesosy ange ny filatsahan'ny Satana avy tany an-danitra tahaka ny varatra, araka ny voalazany amin'ny voasoratra any amin'ny Lioka 10 ny 9:20 zany. Izaho ozy Jesosy nahitan'ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra, ary rehefa tsy ao amban'ny aloky ny tsy toy isika, tsy maharesany io Satana io. Iza ny olona ny latsahan'ny varatra ka naharesin'ny varatra? Mbola tsisy fa rehefa tonga ny varatra mamakivaky ny ao anaty tokantrano, izay tratrany izay tsy maty de maikila forehitra. Ny hazo maniry ara na dia maitso mavana tahaka izao ny ravin'ny hazo, rehefa ilatsahan'ny varatra tonga de lasa fotsy eo eo ange. Fa ny fiarahantsika amin'i Jesosy Kristy ry havana de fanafenan'i Jesosy Kristy antsika miaraka aminy. Ary izao ny voalaza any amin'ny Kolosiana 4:7 hoe ny fiainanareo de miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Aiza ho aiza ianao tena manaiky ny ara-iafina afenin'ny Kristy ve ao amin'Andriamanitra ve? Sa aleonao aloha mitady vahaolana ihany amin'ity varatra zay efa miranirany ny zanatsipika zay alefany? Ry havako, tsy atohitra an'izany ianao fa ny toerana tsara indrindra ho antsika de ny eo akaikin'Andriamanitra. Ny mitanila eo aminy, ny mpanao salamy de milaza be eo amin'ny salamy voarakitra ao anaty baiboly ao hoe batery fiarovana ho ahy ianao. Azonao zany batery zany? Ameko ohatra ianao hoe raha misy tany anankiray de ny rindriny io tany io tambo tany, de ny tompon'ny tany amin'izany fotoana izany tsy maintsy manisy rary vato miakatra amin'iny tambo tany iny, satria efa miomana mandrakariva ny tompon'ny tany. Fa raha ho avy ny orana, ho avy ny rivo-doza isesisesy ary ifandimby amin'ny ainandro de tsy maintsy hiotsaka izany. Ary raha miotsaka de ho tonga ao amin'ny trano izay ahoriny eo amin'ilay tany. Ka hoarin'ny mpanao salamy tahaka ny rary vato io batery fiarovana an'ilay tany, de tahaka izany no anoaran'ny salamo an'Andriamanitra amin'ny hoe batery fiarovana ho ahy ianao. Ho an'izay mialoka eo amin'Andriamanitra aloha de tsy misy atahorana mihitsy ary tsy misy mampanahy. Mihasarotra ny fiainana amin'izao fotoana izao. Tsy fantatro ianao hoe aiza no misy anao, aiza no hitoeranao, manahoana ny finoanao. Tena hikaroke tsy hikaroke roa ve? Tadidio fa rehefa tsy mametraka ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra isika de tsy maintsy mitady etsero, ary anisan'izay mampiena ny fotoana ionana amin'Andriamanitra zany. Mampiena ny fotoana ionanao amin'Andriamanitra zany. De inona ary no atao? Tsy hitady ve zany? Tsy miteny hoe aza mitady fa izao no izy. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de anampo anao ny zavatra rehetra araka ny voasoratra any amin'ny Matteo 4:7. Ataovy ny asan'Andriamanitra, ataovy ny sitrapon'Andriamanitra,
fa Andriamanitra mihevitra ny ho anao. Mihevitra ny ho anao ry havan'Andriamanitra. Be dia be no efa mijoro vavolombelona amin'izany. Tsy hoe natao hitaonanao ho kamo hitady akory izany, na hoe kamo andeha hikatsaka ihany koa, tsy ry havana. Fa rehefa apetraka ao eo amin'Andriamanitra izany rehetra izany dia lasa ianao mandeha mitady, fa Andriamanitra manokatra ny lalana rehetra ho anao. Ao ihany koa no manana olana isan-karazany, olana ao anatin'ny tokantrano, olana amin'ny zanaka, olana amin'ny asa. Aiza ny misy anao ao anatin'izany olana izany? Aiza ny toeranao ao anatin'izany olana izany? Hitsambikina hiala eo amin'Andriamanitra. Fa raha vao mitsambikina eo ange ianao ka ho any amin'ny fahareseny, mitsambikina ho any amin'ny faharesena ange ianao e. Fa mandrasa ny sitrapon'Andriamanitra aloha. Tena milaza foana mandrakariva ry havana amin'ny olona rehetra izay manana olana hoe maka mihitsy aloha fotoana amin'izao fotoana izao. Vanim-potoana izay tena iriry-havany devoly amodi-potehana ny mpino kristianina. Dia maka mihitsy aloha ianao fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Izy ange no efa niteny hoe ndao hifandahatra isika. Araka izay voasoratra ny amin'ny Isaia 1:20, avy hifandahatra isika hoy Jehova. Izany ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe raha mandalo ny olana eo aminao, raha misy ny zavatsarotra izay lalovana, mandehana aloha eo amin'Andriamanitra, andiny teny. Mila mandiny teny isika. Araka ny voalazan'ny Korintianina 2:17 ny andinin'ny 5 hoe dinio ny tenanareo, na mitoetra ao amin'ny finoana ianareo na tsy, ary izaho toetra ny fanahinareo. Izany ange ny tenin'Andriamanitra. Ka na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ry havana, dia ny fandinihan-tena aloha no voalohany atao indrindra. Manahoana ny fiainanao manoloana ny sitrapon'Andriamanitra? So dia niala teo amin'Andriamanitra? So dia efa tsy eo amin'Andriamanitra intsony ny toeranao? So dia tsy eo amin'Andriamanitra intsony ny fanahinao? Efa lasa lavitra ry havako. Fa rehefa mifandinika amin'Andriamanitra ianao, mandiny teny ianao, mahatsiaro fa nisy fiandahana teo amin'Andriamanitra, ary fiandahana eo amin'Andriamanitra nge no itenenan'Andriamanitra hoe tsy mahefa na inona na inona ianareo raha misaraka amiko e, araka ny voalazan'ny Jaona 5:10 ny andininy ny 9. Dia andao hibebaka. Dia mio tsara dia mibebaka, fa miteny Andriamanitra hoe na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Izany hoe mbola diovin'Andriamanitra e, mbola afaka sotomin'Andriamanitra mazaka ny fitiavany e, hipetraka eo amin'ny felan-tanany e, mba tsy hihetsiketsehanao eo intsony, fa eo ihany no ahitana ny fandreseny, eo ihany no ahitana ny fahombiazana, ary eo no ahitana ny fahasoavana, arak'izay fantatr'Andriamanitra fa mahazo atsika. Indraindray ry havana dia maro ny alaim-panahy rehefa tojo ny olana na tojo ny zavatsarotra hoe fa inona moa no nataoko? Sange navita ny asa fanompoana ihany tany am-piangonana, tamin'izay ny fidiananahy. Zange tsy miteny ratsy, zange mandeha hatrany. Aoko ho fantatrao fa izay heverintsika ho marina dia toy ny lamba votondra eo anatrehan'Andriamanitra, izany hoe maloto. Dia izao ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 3:20 hoe ampatsiarova ary aho ozy izy, dia alaharo ary ny teninao mba ahitana izay mahamarina anao. Izany ny tenin'Andriamanitra, ka avy hifandahatra isika. Mba alaharo eo amin'Andriamanitra e, lazao amin'Andriamanitra ary izay mahamarina anao e. Lazao azy fa eo Andriamanitra no afaka ilaza aminao ny antony zavatra izay mandalo eo amin'ny fiainanao. Mandalo ange io fa tsy mitoetry, ary
tsy mora ny mahazo ny mpino kristianina amin'izao fotoana izao, fa izay mitoetra eo amin'Andriamanitra ihany no mahazo ny fandresena. Sarotra ny azahoana ny fandresena amin'izao fotoana izao raha tsy miorina tsara ao amin'Andriamanitra tsika. Efa voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintiana 1 toko 5:20 ny 2:7-20 hoe miorina tsara dia aza miova. Ary raha nahamarika ianao dia maranako ny fandarana mandrakariva izany teny izany hoe miorina tsara dia aza miova, satria ny olona tsy miorina tsara dia tsy maintsy miova. Ary rehefa miova ianao, izay midika izany fa miala eo ambanin'ny aloky ny tsy toy ianao. Dia aiza ny itoeranao, aiza ny misy anao raha toka hiala eo ambanin'ny aloky ny tsy toy ianao? Faharesena aneo ary tsy vita amin'ny faharesena fa tena fahaverezana mandrakizay aneo ry havako. Andao tena andiny tena manoloana ny zavatsarotra izay lalovana amin'izao fotoana izao. Aza manamarina ny tenanao fa efa nilaza Andriamanitra hoe mba lazao amiko ary hoe ny fahamarinanao. Zany ny tenin'Andriamanitra. Ho sahy ilaza ve ianao fa marina eo anatrehan'Andriamanitra? Zany akory tsy midika hoe andao anamely tena, tsy ariavana, fa ny fandinihan-tena mandrakariva no antony izany zavatsarotra rehetra izay mandalo eo amin'ny fiainantsika izany. Ao anefa ny antony izay tian'Andriamanitra hampitomboana antsika ihany koa. Dia eo amin'Andriamanitra tsy misy an'izany hoe mijanona eo amin'ny sehatra anankiray, ahavona finoana anankiray izany ianao. Fa rehefa tena mifikitra amin'Andriamanitra dia hampitomboany mandrakariva ny finoanao. Jerenao ange i Abrahama tsy nanan-janaka ary na Isarara dia efa very fanantenana satria efa lehibe ange zareo reo fa rehefa niteny Andriamanitra hoe anan-janaka nareo dia naoriny Abrahama avy hatrany ny finoany satria teo amin'Andriamanitra mandrakariva izy ary dia nanan-janaka izy. Fa ny alohan'izany mba fantatrao moa fa nytenin'Andriamanitra nge izy hoe mialahy ianao amin'ny taninao, amin'ny havanao, eo amin'ny tanindrazanao, dia andao ianao hoentiko any amin'ny tany izay mbola tsy fantatrao, mbola tsy nalehanao. Fa fantan'ilay Andriamanitra izay ninona, izany no maharain'ny mpino an'i Abrahama. Fantany io Andriamanitra izay ninona io dia nandeha fotsiny izy, nanaiky fotsiny izy. Tsy mora zany mandao fianakaviana izany tsy mora ny mandao ankohonana. Dia hitanao rehefa hitan'Andriamanitra fa nanana finoana azy Abrahama, rehefa niteraka ny Isaka zanany izy, dia tsy tian'Andriamanitra hijanona eo fotsiny ny finoany, fa ampitomboan'Andriamanitra mandrakariva ny finoan'i Abrahama. Ary dia teo Andriamanitra no nizahatoetra azy hoe ento amin'ny rivohitra ry hoe Isaka zanakao dia ataovy fanatitra ho ahy, dia ny manaiky fotsiny ny any no anjaran'ny Abrahama ry havana. Izy tsy mba nanta izay zavatra rehetra nitranga teo aminy. Mafy anie izany hoe nananjanaka ianao ary tokana ny zanakao, nefa alain'Andriamanitra indray ho atao sorona. Tian'Andriamanitra hitombo finoana hatrany i Abrahama, ary dia fandresena mandrakariva ny fiainan'ny Abrahama. Dia nentiny fa hitan'Andriamanitra hoe tena natoky azy Abrahama, ary dia nasiany ondry teo akaiky teo hosolon'ny zanany izay atao fanatitra. Haitsika loatra izany tantara izany, hatrany amin'ny sekoly alady ary mahafantatra an'izany tantara izany. Ary izany no tiako hampaherezana anao ry havana, fa misy fotoana koa Andriamanitra mampitombo ny finoantsika. Dia hitanao asehony eo anoloanao zavatsarotra anankiray. Zavatsarotra tamin'ny Abrahama izany hoe tsy niteraka. Zavatsarotra tamin'ny Abrahama izany hoe andao ny raitapo, andao ny havana, andao ny tanindrazana, andao ny ankonana. Zavatsarotra tamin'ny Abrahama ary tena narary azy izany hoe zanaka andeha atao sorony.
fahitan'Andriamanitra i Abrahama fa nifikitra teo aminy ary nipetraka teo amin'ny aloka ambany, teo amin'ny elatr'Andriamanitra ambany aloky ny tsotoa. De nampandresen'Andriamanitra de na inona ho ana inona olana zay atrehanao mirosoatrany. Ekeo fotsiny io olana zay mitranga eo aminao io, fa Andriamanitra mahalala ny tokony ho atao anao rehefa mipetraka eo ambany aloky ny tsotoa ianao, rehefa manao anazy ho batery fiarovana ho azy ianao. Aro sy hero antsika io Andriamanitra io araka ny Salamo 7:7 tapany voalohany. Aro sy hero antsika, ary rehefa izy ny miaro, rehefa ny heriny no ampariny, na inona zavatra miseho amin'ny fiainanao de tsisy ahakasika anao zany fa ataon'Andriamanitra ho mpandresy mandrakariva ianao. De izao ary miova ny fanavozana ny saina, amantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady kasitrahana no marina araka ny Romanina 12:2, mba hahaizanao mipetraka tsara eo amin'Andriamanitra. Aza tia manana an'io fisainana kifetsifetsy ratsy io, aza tia manana fisainana mamitapitaka olona, aza tia manana fisainana andeha andainga na andeha angalatra ihany koa, fa Andriamanitra mahafantatra ny vo sy ny fo, fantany ny mombanao rehetra. Fa raha toa ianao manana an'izany toetra izany de ny dikan'izany de miongotra amin'Andriamanitra ianao. Miongotra amin'Andriamanitra ianao de tsy maintsy resy ianao. Koa fataro ary hoe ny toerana misy anao amin'izao fotoana, aiza ho aiza ianao, aiza no hitoeranao, de ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ihany iombona mivavaka sika maranana izao fotoana izao. Misaotra betsaka Andriamanitra, mitarika anay tsikelikely mandrakariva ianao amin'ny fanamboarana anay tsirairay avy. Tena tsapanay hoe mamboatra anay ianao, tena tsapanay hoe mitantana anay ianao, tena tsapanay mihitsy hoe misintona anay amin'ny mahazaky ny fitiavanao ianao, mba azahoanay ny fandreseny, azahoanay ny fiainana mandrakizay. Ary na ny fiainana mandrakizay na ny fandresena santarinay zany de ny mbola ety ambony tany. Misaotra anao noho ny fitiavanao mahavonjy izay tsy mba takatry ny fisainanay, ary de apetraka feno eo ampelantananao Tompo ny mpino kristianina rehetra, indrindra izay mandre izao fandaharana izao. Ianao Andriamanitra ny omba azy mandrakariva, omba ny tsirairay aman'ny olana ianao, isarika ny tsirairay tena andiny tena eo anatrehanao ianao, tena afaka hifandahatra amin'ny tsirairay ianao, ary dia ahay andinika ny finoanay ane izay tsirairay avy manoloana ny zava-misy izay mitranga, ny ady sarotra izay miseho eo amin'ny fiainanay. De anafaka ianao satria efa voalaza fa raha ny zanaka no afaka anay de ho afaka tokoa izahay. Zany inge ny teninao de ho tanterahanao zany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatahana sy naovanay izany vavaka izany, misaotra betsaka Jesosy. Amen. Iny ary havana, meko anao ny lalana finday raha toka misy ilainao azy de 034 11 293 24. Aferiko aminao 034 11 293 24. De miorena tsara de aza miova, fa mahaiza mitoetra tsara eo ambanin'ny aloky ny tsotoa, fa eo ihany no ahitantsika ny fandresena. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Maso.